Coucou daholo ah. Coucou. Toizatsika indray ny aventure atsika atao anatin'ity saison 6 ty ah. Dia andeha amina toerana anankiray voyage kely any américain tsika fast food ah. Anandrana zany fast food tena américain zany tsika. Dia aty ampandohana. Ho any États-Unis tsika zany. Dia teneniko anareo le toerana any amin'ny Akorondrano misy anazy ao amin'ny Serendipity. Serendipity ah. Dia isorana aty ampandohana dia misaotra betsaka any Epic Fashion napekarana amin'itony suite personnalisée tony. Zay andao are. Aty amin'ny Serendipity tsika zany zao ah. Dia atondray ny aventure culinaire atsika manaraka. Ndao andramana. Ndao andramana. Dia lasitsika ary zao andao are. Arak'izao hitantsika izao moa zany a, somary efa miepakepaka le loko a atao amin'ny Serendipity. Dia alao angambany aloha hitady hevitra kely hanatsarana antony a. Avy nandoko zany zahay ah. Dia misolo akanjo kely satria feno loko moa tamin'ny teo ah. Dia tonga aty amin'ny Serendipity indray zay ah. Dia ty Akorondrano ihany ah, eo akaikin'ny Jesosy Mamonjy. Dia isaorana ny SDPC izay nanao relook-in dia jerentsika hoe nanahoana ny relook-in ny Serendipity. Ndao are.
Asekonareo ny carte atao amin'ny Serendipity American Café Serendipity koa moa zany ny anaran'ny page ohatran'izao déjà misy QR code le izy de première page misy ny heure d'ouverture rehetra misy happy hour ozy izy rehefa lundi ka hatramin'ny jeudi de misy contact moa io de fito amin'ny dimy ka hatramin'ny fito no misy an'le happy hour de reo avy ny zavatra misy moa zany lundi au dimanche de zao les brunch mbola tsy en place fa reo en place de hitanareo ihany annonce eo amin'ny page ankoatran'izay reto avy ny karazana menu an'zareo misy starters de ny variation de prix moa zany mora indrindra angambany ataoko hoe 10 000 ariary eo de ny lafo indrindra kosa nefa tsy de hoe mihoatra be an'izay misy 30 000 ariary de tantaraiko anareo hoe inona sy inavy ny carte atao amin'ny Serendipity voalohany les starters anteneniko teo zany hoe misy Texas cheese bites misy nachos misy fish sticks ankoatran'izay manao koa zareo karazana salade de ny salade zareo hafa kely cob salade, greek salade, saffron salade de ny avantage ny ato moa zany tena hoe American Café zany hoe sakafo amerikana daholo ny atao amin'ny Serendipity ankoatra ny salade de manao koa zareo pâte misy spaghetti and meatballs misy chicken alfredo de misy bacon mac and cheese de atondraitsika mahita ny karazana ina moa chickware angamba ny fitenen'io tsy haiko tsara fa tena amerikana daholo moa zany le izy de misy beef pork chicken misy bacon de atondray misy ny barbecue zany hoe tout ce qui est grillade de io les 34 000 ariary na 30 000 ariary à part an'izay manao koa zareo wings de ohatran'izay koa ny wings misy 16 pièces de misy 32 pièces de misy karazany koa izy mazava ho azy arakaraka ny izay itiavanareo anazy hoe le garlic parmesan ve sa classique sa avec oné barbecue sa iny de atondraitsika manana ny accompagnement rehetra 7 000 ariary ohatrany hoe misy plus un carré zao izy de plus 1000 ariary zany de reo avy ny karazana accompagnement misy french fries misy mixed greens misy grits be da be de atondray antsika manana ny sandwich de reo avy ny karazany misy chicken misy cheese steak de tantarainay anareo daholo moa zany zay andramanay reveo hoe inona de ina avy ny ao anatiny de fahafatsinka indrindra spicy spécialité na burger de ato misy épicé ty sweet and spicy ty de atondray resaka burger isan-karazana misy double burger misy spicy burger misy cheeseburger for kids de ny tarifan'le cheeseburger for kids zao 15 000 ariary de zareo koa manao dessert fa dessert matetika en fonction ny c'est dispo saison eo sy miankina amin'izay andro tongavanareo no atraran'le hoe mbola misy ve sa tsisy ty zao ny ice cream chocolate mousse banana split de atondraitsika manana ny cookies peanut butter misy ny raindot de reo avy ny dessert de ty moa zany tena tantaraiko anareo satria ty tena spécialité ny atao amin'ny Serendipity afaka personnalisenareo ny burger anareo
dia check fotsiny zany nareo a manao checklist a manisy anahana dia avy eo a raha ohatra ka misy supplémentaire le izy a dia reny raha ohatra hoe tsy supplémentaire fa normal fotsiny a dia reny ohatra fotsiny zao afaka misafidy nareo aloha ny buns hoe les classiques ave sa les tuf wrap sa les mac and cheese sa herbs dia ireo zany a arakarak'izay safidinareo eo raha mac and cheese mazava azy misy supplément ana 4000 ariary satria io hafa mihitsy ny paozin'le buns zany atindray meat même chose misafidinareo hoe chicken sa pork sa fish sa beef dia ohatray koa ny cheese afaka manana choix ty aloha zany cheese standard fa misy ohatrany hoe brie bleu raclette sy extra dia arakaraky ny ohatra ty fromage be zany dia afaka cochena daholo iny rehetra iny manana koa izy ny toppings ohatra hoe c'est efa azo cochena aloha dia afaka cochena daholo fa raha te nisy supplément dia ohatra tena bacon zao za dia cocheko ny bacon à part reo rehetra zay ho cocheko ny tomate sy ny oignon sy ny laitue zany efa compris dia ohatra koa ny sauce zany tena na cochena daholo sauce tsy maninona mihitsy fa arakaraka le commande-nareo ny safidiananareo hoe tia ny sauce tiako hinanana anazy dia ataon'zareo à côté eo les sauces dia tia farany ny accompagnement zany dia afaka misafidinareo hoe frite ave sa manana ina moa vomanga zareo misy isan-karazany zany dia ato moa zany masy sakafo américaine raha tsy sakafo américaine nareo dia fantatrareo inavy ny karazana accompagnement dia zay ny choix ana burger arak'ile niteneny sara teo zany dia safidy burger personnalisé anankiray zay dia misy an'ty ohatrany ty kekely ty fanasiana saranareo tsy haiko dia ho fenoky ny anaranay safiditsika Stivani dia ny anarana zany dia Indes Family dia Indes Family dia misy voalohany aloha ny base 20 000 ariary ihany aloha ny base fa rehefa avy eo amin'izay manampy amin'izay tsika ohatrany hoe mac and cheese zao dia plus 4000 ariary dia na zany nalaiko ny alaitsika aloha herbe buns le mofo aloha ny safidina voalohany dia mba hovaina kely tsy ampiasan'ilay classique fa le efa misy assaisonnement le mofo dia hotoizantsika amin'ny la viande ny henao anatiny pulled pork et porc effilé zany miaraka amin'ny assaisonnement mariko moa zany fa tena tonga dia tendrora be mihitsy fa te hinana be dia ho asitsika fromage amin'izay le izy satria burger tsisy fromage zany dia namantsizy dia asitsika raclette dia asitsika cheese classique ty ohatr'izao rehefa misy antony anatony izy reny notification kely dia manampy vola zay miakatra zany prix fa ny base tony tsy andoavam-bola dia apitsika topping amin'izay le izy ny ampiditsika ao anatiny ho asitsika pickles dia ray d'oignon aiza moa zany ray d'oignon zany zao ty ray d'oignon dia apitsika tomate dia laitue tonga dia frais be mihitsy nalaitsika satria tsy dia tena hoe anavoky tena be koa no effectif dia zay dia hotoizantsika amin'ny saosy amin'izay ny saosy azocochena daholo satria efa tsisy vidiny supplémentaire dia asiako maillot asiako inona koa ny fanampiny ketchup dia hotoizantsika ato amin'ny à côté zany ny accompagnement zany ho asiako mashed potatoes ty ohatra ny ovy purée dia asiako cob salade col-sol zay asiana col-sol ty zany ohatrany hoe salade na carotte sy chou laisoa dia zay dia miandry commande amin'izay tsika commande zavatra hafa ihany koa zay sara atao anatin'izay
naka an'ity zay, naka an'ity Philly cheese steak, dia naka Cobb salade, dia zay ihany. Dia naka wings, ty le wings 16 pièces ty satria nona be mihitsy zay dia wings 16 pièces. Dia ho andramantsika izany rehetrarehetra any rehefa eo dia ndao andramany. Dia misy koa ny boisson zany carte boisson atao amin'ny serendipity dia marihana moa fa misy happy hours atao amin'zareo du lundi au jeudi amin'ny 10 ora ariva ka hatramin'ny 7 ora ariva. Dia misy ny café dité misy karazany maromaro, misy ice cold ohatrany hoe karazana zavatra froid zany mangatsiaka le izy dia glacé. Dia misy le original café original américaine, ty le Starbucks. Dia tsisy mahafantatra Starbucks dia misy cocktail ihany koa dia misy bière dia ny variation de prix an'zareo zany ça varie de raha ny consommation ça varie de 25 000 ariary à 8 000 ariary, 6 000 ariary eo. Dia ny resaka vin indray exceptionnellement misy bouteille zany io 110 000 ariary dia ny whisky ny bouteille hatrany amin'ny 490 000 ariary zay. Dia nalainay chocolat lovers naka double chocolate frappuccino zay zany. Dia naka ihany koa zay cocktail anankiray sans alcool. Dia zay. Tonga zany ny cocktail sy ny boisson anay atao amin'ny Serendipity & Co. Dia atao amin'ny terrasse zay nanao an'ilay dégustation hitanareo angambany fa tonga dia ouvert be mihitsy misy vue milay be. Dia hanomboka dégustation ty zany double chocolate frappuccino zay ny anaran'ity boisson ty. Dia glacé le izy chocolat glacé miaraka amin'ny crème chantilly hitanareo amin'izao angambany to dia gourmand be mihitsy le izy. Dia ho andramanay zany hoandramanay miaraka amin'ny Tivanisy Mathieu aloha ny an'lisany zay. Ahoana ny tsirony? Ahoana ny tsirony? Tsara. Ay misy tsirona milkshake izy Stéphanie tsara be io. Dia andramako an'izay tsara be mihitsy le chocolat dia misy ohatrany biscuit ohatrany misy croquant kely. Hitanareo ohatrany hoe misy Ferrero Rocher zany ao anatin'le dia le zany le izy dia milk chocolat dia tsara be mihitsy le satria misy an'le croquant an'reto tsy haiko na hitanareo reto amin'le crème chantilly reto. Fa tsy gourmand be le izy, tsy matavy be fa tsara be. Dia pique kely fa glacé. Dia ity ndray zao cocktail sans alcool. Ny anaran'izy ity moa zany rehefa nanontaniako dia Sex on the beach. Tonga dia Sex on the beach ho an'olon dehibe sans alcool izy ny aloha andramako teo. Dia hitanareo amin'izao décoration tonga dia tsara be tonga dia misy fraise eo ambony misy écorce d'orange dia misy couleur dia andramany Tivanisy Mathieu allez-y. Oui, vas-y.
Dia ty vanio moa zany le fraise iny tsy arina mihitsy hatramin'ny voalohany fa tena tiany. Dia ny goût-n'ilay izy a frais be a, sirop de grenadine a, dia misy jus d'orange a, dia matsiro be ty any ty. Fraîcheur ohatrany hoe any amin'ny vacances reny zany a, tonga dia any à la plage, section de beach. Dia zay hanomboka hanao dégustation na sakafo amin'izay tsika. Ndao andramana ozy izy zoky. Ndao andramany dia mbola ato amin'ny serendipity antokoatsika zany zao a, dia hanomboka ny dégustation anay amin'izay a zay. Dia ho anareo a atomboko amin'ity a fili cheese steak ny anaran'izy ity. Dia sandwich zany izy ity. Vao kitihako ilay mofo aloha dia tena moelleux be mihitsy, moelleux a. Dia misy fromage, hitanareo angamba ny fromage mitsingika ao a. Dia misy steak na sokafako mihitsy ilay zao anareo. Hitanareo tsy dia be sisi zany ilay izy a, fa fromage a sy steak grillé. Dia ho andramantsika hanomezako aloha izy da. Dia miaraka aminy a misy an'ity a mashed potatoes ity, purée de pomme de terre, dia misy salade. Dia ho andramantsika anareo izy zany ilay izy a. Ameko aloha izy da. Aloha meko ty matsio a, izy ny zandriny. Dia ty steak-ny lahy. C'est bon ty mania? Tonga dia be mihitsy ilay izy fa manitra be ilay fofony. Dia ho andramako amin'izay ho anareo a, ty bouchée anankiray. Moelleux be ilay mofo a. Le fromage tena matsiro be mihitsy. Dia ohatrany hoe somary grillé zany ilay izy. Dia tena tsara be mihitsy ty. Io zany tsy dia hoe be saosy be manahirana. Dia ny assaisonnement ny atonona dia misy épice matsiro be daholo ilay izy a. Ohatran'ilay épice na grillade reny. Ty zany meko an'ity vaniva tiany be ilay izy. Tiany indri. Ça c'est pour toi. Dia andramakely le mashed potatoes. Ohatrany hoe purée ana ovy zany ilay izy, accompagnement zany tony miaraka aminy. Fiantsoan'zareo azy hoe moa side mofo fiantsoan'zareo azy, side à côté. Dia tsara be ilay izy a. Amaside azy zay a tena tsara ilay izy a, fa soft par rapport amin'ilay plat zany. Tsy dia hoe misy assaisonnement fa par contre izy a misy crème dia misy beurre a, dia misy fromage tena matsiro be mihitsy ity zavatra ity. Ohatrany hoe any anatin'ilay gratin reny fa tsy dia misy tena tsara be. Andramakely ilay salade eto. Ianahy moa zany tsy dia tena tonga dia ataoko daholo ilay saosy. Marina fa accompagnement daholo reto a. Dia ty bouchée-ako anankiray. Ilay saosy a misy ohatrany mamy kely a, dia misy vinaigrette a, dia misy moutarde. Dia tsara be ilay izy miaraka amin'ilay pain sianina zany somary gourmand. Dia mampatsiro be an'ilay izy. Miditra ato indray zany. Ay a. Efa misy fangatahana avy ato amin'ny matsio. Ao pikely an'ity aloha la. Tsara be ilay izy, ilay assaisonnement atony tsara daholo. Ty ohatrany conseilleko anareo ty fa tena ohatrany grillé ilay steak ao anatiny, dia ilay fromage tena tsara be. Eny be ilay qualité de produit. Mitozako ny dégustation encore. Ato indray a burger a. Dia ty burger ty zany a misy personnalisé izy ty. Dia ao anatiny zany zay safidy azy a, misy an'ilay cheddar a, dia misy an'ilay henan-kisoa, dia misy an'ilay fromage
Le cheese, le cheese classique. Et il est raclette. Et ici salade en ban. Salade et mis tomate. Non, et mis sauce burger. Mis ketchup en ban. Et on y a à côté, on est un petit peu de pomme de terre. Ah, frites. Et pickles, tout dans les pickles. Comme tu as frites en souk. Te sauce marmara ta mantitigna na eto misy mayonnaise angamanty oui non jereko izy sara tserina fotsiny izy fa le izy kay moa zany alefa ty mandraraka sauce ndre tiany la sauce ararao alefa tser c'est bon. Sai. Et on a mis les sauces de ketchup. Ah bien, fait ça. Oh, c'est bon. C'est une frite là. Ti, allez fait. Ah, ti, assure, allez face. On dirait de la sauce moutarde, t'as vu? Et on a mis comme ça les burgers. Tout ça, nufksu na nandrahoana be dia nufksu nandrahoana be dia avy eo ilay izy natao saosy dia lasa effiloché ilay izy zany. Tonga dia eny koa misy goût tonga dia ohatran'ny fumé ilay hitanao ohatran'ilay kitozana maly ireny dia tsara be ilay izy satria original be ilay goût-na misy tsirona dia misy mamimamy dia misy tomate. Dia tao akaikin'ilay burger misy ohatran'ny saosy kely fihinanana pickles zany ty. Dia eo andramako anareo eto karazana sauce fromagère ilay izy. Sauce fromagère somary misy mayonnaise kely miaraka tsara amin'ilay pickles de légumes. Fanamarihana moa zany hoe ny ato amin'ny Serendipity ity gourmand be ny lakozia. Sady gourmand no matsiro no les produits tsara be daholo. Za zao ato maheno be mihitsy misy cheddar tsara be. Dia sauce fromagère ohatran'ny sauce fromagère. Dia hotapako amin'izay ty ohatra misy sauce camembert ilay izy misy camembert kely. Dia tonga dia hohano izy sy maman tsara. Ohatr'izao zany ohatr'izao zany ilay izy tonga dia garni be mihitsy ilay burger. Dia misy fromage. Dia ohatr'ity ilay izy. Dia moelleux be mihitsy koa ilay pain. Moelleux noho ilay pain tato amin'ilay anankiray tato. Dia pain herbe zany ilay izy izay no safidianay teo. Dia hoandramantsika amin'izay ilay izy une belle assaisonnement les pains dia nefa fondant en bouche be le mofo zao tsakonao dia tonga dia tseny. Dia tsara be satria any ambany any misy cornichon manome goût acide akeo dia miadosira an'ilay goût an'ilay izy. Dia tsara be tsy hoe matavy be ilay izy fa tena tsara be mihitsy. Sarotsaritra ihany moa zany ny hihinanana an'ilay izy ty ngeza be. Dia misy an'ilay oignon reny, hitanao ilay oignon. Oignon frit mamimamy an'ilay burger. Tsara be ilay mahino an'ilay fumé ohatra misy goût fumé. Dia nefa ny assaisonnement tena feno tanteraka daholo amin'ny rehetrarehetra. Izay ny dégustation koa dia omeko ny Sara indray zany satria izy anandrana an'ilay wings dia anandrana an'ilay salade. Torky indray zany izao manandrana mbola atao amin'ny Serendipity aty Akorondrano misy ny Serendipity.
dia sady manaratra misaotra kely foana ny S2PC moa zany a izay logo any hitanareo a io amin'ny vidéo io a izay nanao ny relookin tato amin'ny Serendipity dia andramantsika andramandramana kely daholo le nandramaridina teo fa aleo aloha le plako a no andramako a anomboantsika anazy aty wings ty zany a 9 ny ao anatiny a aile de poulet 9 dia misy saosy à côté miaraka aminazy dia wings raso aloha sady raisiko ihany matio a zao a dia le wings a karazan-drony cuisson-ny a ty anankiray ty zao a crispy wings zany hoe somary mipanena le izy a tsy haiko na cornflakes na inona ny mpanurany a dia ty anankiray ty indray a somary laqué ohatran'izao a dia marihana fa manitra be mihitsy manitra be le izy to dia mampitahinana be dia aloha to dia omeko avy a ty fa nisy matio aloha dia amizay za tsy sahirana vetivety matio a ty ny ala dia ty zany a ny andramako aloha ty voalohany ty 16 wings dia misy koa 32 wings dia ty a ny saosy a hoanina miaraka aminazy a tsy haiko na sauce fromagère ty na sauce inona fa misy herbe aloha le izy doucement soki asiana koa ny ala ao io a dia ny ao anatin'le saosy a tsy haiko na hitanareo a reny a misy herbe le izy tongolo maintso plus précisément a dia misy fofona yaourt sauce yaourt le izy ty mibotreanareo a croustillant be le ivelany dia ny anatiny a juste masaka tsy manta fa parfum cuisson le assaisonnement zareo koa tsy tena hoe matsiro be nefa tsy matsatso fa atono tsara be le sauce yaourt miallégé be an'le wings tuzatsika ny dégustation amin'le wings anankiray ohatran'ny laqué dia ohatran'izao ny paoziny tsy haiko ny hitanareo misy ohatran'ny caramel ty boucher anankiray hoanareo dia ty aloha tsy asiako saosy fa to dia hoaniko amin'izao sady mbola mamay somary ty fa nisy matio fa somary masika le izy misy tirona tately caramélisé dia ohatrany hoe misy gona toy zany asina fa tsy manina dia asiako an'ity amin'izay izay moa zany ny asan'ity saosy ty ngamany miallégé an'le goût tsara be fa misy vaingana fromage any ambany fromage tsy haiko na kiri na vache kiri fa mahafinaritra be raha zao ny asiako anareo reny misy vaingana fromage ao anatin'le saosy mukbang hoy nataony Tiffany satria izay ny hitany amin'ireo en tout cas raha résumé na ty plat ty gourmand be fromage be le sauce dia parfait ny assaisonnement ty be sira be le izy dia mana préférence kokoa amin'ity satria ty croquant zany fa ty anankiray ty zany raha ohatra hoe plutôt nareo ty sucré salé somary pimenté amin'ny farany dia ty no safidiny zay le wings dia anandrana le kobe salade indray tsika ty dia généreux be araka zao hitanareo zao ohatrany beany tsy haiko na hitanareo le assiette dia ny ao anatiny misy zavatra be da be voalohany misy inamo œuf dur dia misy tomate dia misy zavoka dia misy bacon sady le bacon fait maison dia misy inamo bleu dia farany poulet grillé dia ny assaisonnement le poulet tsy haiko na efa hitanareo fa hita be hoe assaisonné be sady tsara be le poulet
dia andramako aloha ty alohan'ny asiako saosy anazy parfait le cuisson an dia tia ny saosy ny cob salade an ohatrany amin'ny à la thym jasmine dia izy moa génie zany le voararaka mahafinaritra be tsy voatery lanina iny an fa ny anazy zany an assaisonneko tsara daholo zareo zay dia andramako voalohany io le bacon satria za tena tia be tena miondana be an'le bacon dia avy eo hoaniko miaraka zareo ohatr' zao le bacon misy poivre eo ambony dia assaisonné tsara fofony toa dia frais be mikarepoka tsara ohatrany hoe voyage any États-Unis zany satria spécialité any américana mihitsy ny bacon conseilliko be anareo ty salade ty dia atao anaty bouchée iray amin'izay les bleus en tout cas généreux be ty ny tena inona moa ty zany ny tena mampiavaka an'ity salade ty dia asiako bouchée anankiray maka atody pissen'le atody ohatr'izao dia inona zavoka sisany tsy azoko azao aloha lasa roa le zavoka io zany ny bouchée-ko anankiray le bacon aty zao dia asiana salade kely miaraka aminazy ty zany antsoina hoe cob salade dia andramako anareo ohatrany ahoana ny tsirony explosion de saveur zay moa midéfinir anazy azavaiko aminao fa maninona hitanareo ty zavoka ty malefaka be dia le bacon somary masira dia mikarepoka dia ty bleu ty moa zany tena anisany fromage lafo dia hafa be ny goany satria somary mahery izy dia le poulet tena hoe juste cuit à souhait zany feantso anazy raha ohatra ka tsisy surcuisson mihitsy zany izy dia ny assaisonnement ko parfait sel poivre ny inona moa ny eo aminazy dia zay dia tena tsara be tena tsara be conseilleko be anareo ty plat ty andramako ihany le ty ohatrany hoe milkshake chocolat hozy izy Tiffany teo tamin'izy nanandrana afangaroko ry zareo dia andramako ihany ty lendalenda be hihinana an'ity dina teo ohatrany hoe misy Nutella zany eo anatin'izy dia généreux be dia tsy mamy be fa ny qualité de produit an'zareo zany hitako mampiavaka anazy produit de qualité tena hoe tsy les produits low cost kely reny fa tena les vrais produits dia misy copeaux de chocolat ny ambany tabe dia farany andramako anareo fa tsy lankosona andramako daholo reo ty burger ty matiantoka be raha tsy manandrana ty burger ty ohatran'izao ny ao anatiny aoa matio moa zany tena hoe tsy miafina tsony fa tena misafilitika be fa zay mazaza azy dia misy goana sucré salé dia goana bacon dia goana misy sauce na barbecue be mihitsy ao anatiny ny avantage nyity burger ty misy légumes à côté donc le izy raha ohatra tsy boativa be tio ny andramako farany izy Tiffany faranako amin'ity ny dégustation ngo ty le section de bicha teo sarotra be ny anadino ny anaran'ity cocktail ty tsara be exotique be le goany dia zay ny dégustation anay tato amin'ny Serendipity zay asalama ihany nataovy ando tsy sanasaina zany koa izy loso igny tsabona tsara ho ailamina ny fo tsy voatery tadiany ankafy zany ko fa sova maiky ndraiky ho ianao ararotigny tena leo mihitsy ny ho amiandry ny fonao sitrany
tsy maimaiky ny ty olon kafanitsy ainao fikane atao amin'ny serendipity koa dia raha rivotsika araka ny fotoana mazatra dia manome ny rehefa nandalo moa zany cyclone dia tsy ilan'ny cyclone le sakafo dia araka ny fomba malagasy dia tsy tsy maharatsy azy dia hoentina ny ambiny. Tataranareo kely ny cadre tao amin'ny serendipity indrona koa zany zay tonga tamin'ny voalohany ho zay dia somary efa totany ela zany le décoration sy ny loko tao sy ny sisa dia zay indrindra soranay manokana ny SDPC zay nanaiky niarasa taminay moa zany ny intervenir dia lokony zareo no nanaovana le look dia niova look amin'izay serendipa somary exceptionnel zany ty ndoandramatsika tamin'ity nitoaky satria misy fiara-miasa tamina partenaire anankiray SDPC zay sorana lehibe dia nanao relokina le toerana izy tamin'ny resaka loko ny fiara-miasa dia raha ohatra ka note zany tokony 9/10 dia rehefa nandalo ny SDPC nanatsara dia lasa 9/10 ny note na cadre atao amin'ny serendipity izy koa toerana misy parking dia akoatran'izay manana terasy kely zareo eo ivelany zay matazana ny vue amin'ny akoron-drana manontolo iny zareo moa zany fanolobody rindrina amin'ny jesosy mamonjy eo kaikaiky eo ihany zany hoe tsy possible hoe tsy hitanareo mihitsy deuxième étage dia akoatran'izay ny ao anatiny amin'izay zany lasa niova araka le loka somary stylé kokoa dia somary jeune kokoa dia zay dia niova moa zany rehefa trano rehefa voaloko dia tsara foana miaraka amin'le qualité ana loko tsara dia niova be zay. Ny service atao amin'ny serendipity zany dia tena mahafinaritra tokoa mialatsiny amin'ny terme fa za moa zany efa mahafinaritra foana teneko amin'ny ankapobeny zany servition tsotra ary nefa mandray tsara zareo vao tonga ianao zany dia ohatran'ny convivial be zany le ambiance miaraka amin'ny service dia mitsikitsiky daholo ny olonao dia zareo tsy hoe be da be ny serveur fa vitsy na ny ery amin'ny accueil ary fa efa ina moa dispatché tsara zany ny tasy rehetra hoe iana manao zao iana manao zao dia tsy ela be nefa be olona be tamin'izay nanao tournage tao moa zany nanao ondaondramana tao dia be olona be mihitsy tao fa tsy nanakana le hoe aingana na ela be le izy dia nafinaritra anay koa naturel be zareo zany hoe tsy hoe zay akory manao andao-andramana tsy hoe zay dia ndezy famille dia zay tsy maintsy serviavana voaloha fa mandeha par ordre mihitsy zany service dia miandry ianao ohatry ny olona rehetra dia iny tena isoranay manokana ny eo amin'ny serendipity dia kopatanana ho an'ny madame iza maholy zay miamiasa aminay niaranaka sary taminay moa zany tamin'io fotoan'io dia kopatanana koa monsieur Luc zay gérant amin'ilay toerana merci beaucoup tamin'ny fandraisana dia kopatanana ho an'ny ekipa rehetra ny serendipity io amin'ny sary io dia farafatsinika indrindra kopatanana ho an'ny SDPC zay nanao ny relokina représenté ny Yondi coucou zay arak'izay rehetrarehetra ny tenenay zay dia ny notre service omenay ny serendipity dia 9/10 9/10 tataranay anareo indray ny sakafo ao amin'ny serendipity ao moa zany tena nisan'ny toerana ankafizinay satria zareo misokatra jusqu'à lahady dia style américaine sakafo américaine zay ny mampiavaka anazy zany hoe mahasakafo américaine anazy dia généreux be sady quantité izy zany no gourmand be sakafo ao ho an'olona manao régime aloha tsy dia tena conseiller loatra na dia misy salady ary fa na salady ary tena gourmand be ny anazy dia tao anatin'izany ny sakafo nohanina atao zany
nisy boisson anankiroa zay anisan'ny signature an'zareo ihany. Ie le ray aloha tenaiko voaloha de dina teny le faharoa le anankiray a double chocolate ino moa frappuccino iny a tsara be a za moa zany mindana chocolat be a de be chocolat be le izy a asian'zareo Nutella kely ao anatiny a de mixeny le izy a de tsara be misy chantilly. De le anankiray indray section de beach zany anaran'le izy a ohatrany hoe cocktail de fruits a de tena exotique be mihitsy izy mahafinaritra be section de beach. De ny sakafo nalainay tao koa nisy an'ilay sandwich Philly cheese pork Philly cheese steak azafady Philly cheese steak zany le izy a ohatrany karazana sandwich pain fait maison zay nanaovana azy a de garniture tena be dia be satria misy nenay zany nasina frite tekiny a de misy any koa tena misy de misy ina moa fetsona zany légume ohatrany légume à charge de légume kely zay de ao anatiny misy fromage de misy steak tena tiako be tantanan'le izy de ankoatran'izay a nisy wings 12 pièces misy karazany roa moa zany le wings misy 16 pièces de misy 12 pièces de le 12 pièces nalainay de mizara roa io mini atsasany ohatrany caramélisé lake mahafinaritra be de nanankiray pané amina cornflakes de io koa tsara be ny cuisson de à côté misy sauce zay ninanana anazy tena wow tena hoe wow ary tsy tena hoe lafo be araka le eritreretinareo ny prix-any. De anisan'ny mampiavaka ny eo amin'ny Serendipity izy zany manana ohatrany carte kely zay omenanao personnalisena burger de ny baseny 20 000 ariary fa ianao aveo ny mampiakatra azy arakaraka izay tianao hohaninao anatiny de zay zany naka atao custom burger moa ny fitsona azy de nasinay tao anatiny pulled pork ina viande de porc effiloché zany miaraka amin'ny assaisonnement somary mamimamy de nisy herbe nisy cheddar nisy raclette cheese nisy oignon rouge nisy pickles de accompagné pickles na légumes ihany izy de araka amin'ny tomate salade laitue de ketchup mayo de misy frites miaraka tamin'ny frites le izy de misy coleslaw moa zany coleslaw ohatrany hoe lasary ino fitsona zany coco laisoa sy carotte miaraka amin'ny mayonnaise de araka ny tsy haiko na enareo fa ohatrany lasa ohatrany hoe miteny anglais be zany dina mitantarany izy satria zay ma hoe sakafo amerikana anazy carte an'zareo zany tonga de en anglais de zay moa no avantage ny tao an-drano mijery vidéo kely nareo de mijery le menu de hoe izy ary nalaiko amreto fa izy tena hoe tsara découverte tany Amerika le zany zay tamin'iny fotoan'iny de tena nafinaritra fa raha tsy nikendritra aty tena plat coup de cœur koa Cobb salade tena tiako be le izy satria maniny sady misy salade le izy no misy ina moa ty medy be ty american bacon misy fromage misy be misy poulet de misy œuf tatarentina anatin'izay izy de misy zavoka de rehefa akambandreo de tena manome au même niveau daholo zany zareo de mahafinaritra be équilibre de goût parfait de io conseilleko be anareo ny noty araka zany ny fea ny noty sakafo tao amin'ny Serendipity indriko zany de omenay 9,5 sur 10 tena tsara catégorie somary fast food bistrot sotrany fa tena tsara généreux de zay zay ny aventure anay tao amin'ny Serendipity koa ho anareo zay tia sakafo amerikana de manasa anareo any voyage kely ny amerikana na mbola tsy afaka mandeha makaroplanina de isoranay nareo manaraka anay hatrany zay moa miezaka mampivoyage anareo foana anaty zay moa le aventure culinaire de sotra anareo manaraka anay sotra anareo mahatoky anay sotra anareo ihany koa ho anareo zay tena
mazoto manome retour anay amin'ny zavatra ataonay dia tena angatanay mba sy commentaire raha tianareo ny vidéo dia aza misalasala mihitsy manisy commentaire mankahary anay satria iny tena positive anay sy dina mamaky ny commentaire anareo rehetra ny avatra ro any amin'ny MP moa zany tsy lazaina tsony dia zay dia eto am-pamaranana misaotra foana ny S2PC zay nanoana ty vidéo ty sy nanao ny relokina tao amin'ny Serendipity zay dia miraha soto voly dia ndao andamany